sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fagnier. Arotsay avy any ambony ny andonao ry lanitra, ary oka ny raho nahampidina ny marina toy ny ranonorana, ary ny tany hisokatra hipoiran'ny mpamonjy. Izay toko 10. Agnatina ravoagna ndraiky afaliagna tokoa no entiny miarahaba anareo jiaby eo vetsenkanavaka izay mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ny radio mamitsika ity. Agnatin'ny fitsikiagna ihany koa no agnasany anareo jiaby tsenkanavaka hagnaraka ity onjam-peo ity amin'ny alalan'ny fampianarana sy toroteny arosin'ny ray aman-drenitsika arahin'ireo vakiteny telo samihafa arosin'ny eglizy amintsika nio. Araka izany ary ny eglizy manolotra ny loha hevitra lehibe amintsika dia ny hoe iaramonina amintsika Andriamanitra. Noho izany indro hananganaka ilay Virgine ka i Jesua Kristy avy amin'ny taranaky Davida ilay zanak'Andriamanitra no haterany, ary i Jesua nateraky Maria ilay fofombadin'i Josefa dia ilay avy amin'ny taranaky Davida. Asaina ampitiavagnary tsika jiaby hakatahaka toy ny nataony masinda Josefa amin'ilay fahatsoragna sy fanekena, ary itory ilay Mesia andrasantsika tahaka ny mpaminagny John Baptista. Arafinaritra sy ampitiavana ary ampinona ny toroteny sy fampianarana arosin'ny Monseigneur Benjamin Marc Karamarson ray aman-drenitsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky ny Isaia mpaminagny. Tamin'izany andro izany, niteny tamin'ny akaza ny Tompo nanao hoe, mangata famantarana amin'ny Tompo Andriamanitrao. Mangata izany na any amin'ny faravodin'ny Seoly na any amin'ny avoan'ny lanitra. Ka hoy akaza, tsy angataka aho, tsy akafanay Tompo aho. Ka hoy Isaia, miaino ry taranaky Davida, mbola tsy ampanareo va ny mahasasitra ny olombelona, no dia mbola mahasasitra n'Andriamanitra koa ianareo. Noho izany dia tena ny Tompo no hanome famantarana anareo. Indro anananika ny Virgine ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Emmanuel, izany hoe Andriamanitra eo anivontsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorna ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tagny Roma. Izaho Paoly mpanompon'ny Kristy Jesoa, voahantso apôstôly sy voatokana hitorony evanjelin'Andriamanitra, izay nampanantenainy raha te tamin'ny alalan'ny mpaminany ao amin'ny soratra masina, dia mamanga anareo rehetra malalan'Andriamanitra any Roma. Io evanjely io no misy ny fanambaran'Andriamanitra momba ny zanany, izay nateraky i Davida ho zanak'Andriamanitra tamin'ny fitsanganany velony araka ny fanahiny fahamasinany. Dia i Kristy tompontsika, izay nandraisanay ny fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay mba hampanaiky ny jentily rehetra ny finoana amin'ny anarany, ary anisany reny koa ianareo noho ny fiantsony Jesoa Kristy. Ry olo masina voantson'Andriamanitra, ho aminareo aneny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesoa Kristy Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tunga venawi Tompo avipendena. Alleluia, alleluia, tunga venawi Tompo avipendena. Umbatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza. Evanjely masina nisoratany masinda Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Toy izao naterany Kristy. I Maria reniny dia efa fofombadiny i Josefa, fa raha mbola tsy niray tragno izy reo, dia hita fa nananganaka avy tamin'ny fagnahy masina izy. Ary Josefa vady, noho izy lehilahy marigny sady tsy te hagnala baraka azy, dia nikasa ametraka azy mangingina. Nefa raha mbola netretra izany izy, dia indro nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nagnano hoe: Ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra ampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao ankibony dia avy amin'ny fagnahy masina, ary teraka zazalahy izy, ka ny agnarany ataonao hoe Jesoa, fa izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary raha izany rehetra izany no tonga, dia mba ho tanteraka izay anampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe: indro ny Virjiny toejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny agnarany atao hoe Emanuela, izany hoe amintsika Andriamanitra.
Ary rehefa natsiaro tamin'ny torimasony Josefa dia nanao arika izay nandidiny anjely azy ka nampakatra any Maria ho vadiny. Izany ary ny tenin'ny Tompo dirany eo anao ry Kristy. Alleluia, alleluia, tonga avy anao ry Tompo avy mipendena. Alleluia, alleluia, tonga avy anao ry Tompo avy mipendena. Ry kristianina ava-malala, raha afaka andro visivisy tokoa dia hiaraka ankalaza ny fetiny Noely tatoa isika mianakavy. Anio tokoa moa ny alahady faefatra fiviany Tompo. Matetika isika mamerimberina fa ny fankalazana ho antsika dia midika zavatra lalina satria sy hoe mahasiaro fotsiny isika fa ny Noely dia Andriamanitra eto amintsika. Emmanuel no anarany. Sy hoe aniverseran'i Jesosy no ankalazantsika amin'izao Noely izao fa no niasan'ny fanahy masina dia masiaro ilay fiaviana tamin'izany fotoana izany tsika. 2000 taona lasa zay no sady mivelona no miaina n'izany fotoan-dehibe nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra izany no mivelona no ny sakramenta amin'izao fotoana izao. Ary efa noho izay sakramenta izay dia efa miditra amin'ilay hoavy izay andrasasika amin'ny fomba manetriketrika. Ka izao alahady faefatra izao ry kristianina havana no alahady mialoha an'izay fankalazana izany ary dia ao anatin'ny fanaovana ny sinôda tokoa isika ary miditra tena miditra tokoa amin'ny dingana faharoa ny sinôda. Dingana faharoa izay andinisika manokana araky ny taratasy efa hompelantanantsika ny fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana mba hiova ny fifandraisantsika amin'ny izay tontolo iainana izay ary izay indrindra no ampiaviany zanak'Andriamanitra eto anivontsika anova andrindra indray ny fifandraisana na amin'ny zavaboary na amintsika samitsika na amin'Andriamanitra. Izay no ankalazatsika amin'izao Noely izao. Matoa tonga nofo tokoa moa ny zanak'Andriamanitra ho isika dia hanavao miaraka amintsika ilay fifandraisana efa robaka tamin'ny zavaboary. Noho izany tena misy fifandraisana lalina amin'ny fahaizantsika mandray an'i Jesosy ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary. Raha manay andray an'i Jesosy dia mirosy koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary manavao sy manatsara ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Ka ararotsika izao herinandro mamarapara an'izay fidirantsika Noely mba ho tonga nofo tokoa amin'ny fiainantsika izao Noely 2024 izao. Ny fanontaniana mipetraka tokoa ao anatin'izany rehetra izany. Vonona ve isika andrain'i Jesosy ary fomba hono no andresasika azy? Azosika honona ny mahalehibe ny vanim-potoana ny avant. Efatra herinandro isika izay no nandinika ny hoe ahoana no mety hivelomantsika an'izany fiavian'ny Tompo izany ary ahafahasika mandalina ny fonosika fa indrindra mbola ao anatin'izao sinôda izao tsika. Tsy lavitra i Jesosy Kristy, tsy lavitra n'Andriamanitsika fa Andriamanitra miara-dalana amintsika, olombelona mivelona amintsika satria izany tokoa no nahatongavanao nofo. Ry kristianina ava-malala, aoka hiezaka bebe koa isika hamantatra ny dikan'izany rehetra izany eo amin'ny fiainantsika ary izany indrindra ny votoatin'ny fampianaran'ny eglizy amin'izao alahady faefatra ny fiavian'ny Tompo mialohany ankalazantsika ny Noely izao. Nanome ohatra velona ho antsika ny eglizy amin'izao alahady faefatra izao ary ohatra lehibe tokoa dia masindray Josefa izay miaina tamin'izany vanim-potoana izany ary fampianarana ho antsika ny fiainany
ahoana tokoa moa no ny ainany an'izany ahatonga asika ihany koa ivelona izany vanim-potoana zany tahaka azy karaka nilazaisika teo sy hoe fahaserovana fotsiny fa zary fivelomana fiainana an'izay ankalazaina izay ary dia izay no irisika amin'izao noely izao sy hoe Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika araka ny voalazasika ary averimberitsika matetika fa Andriamanitra miara-dalana amintsika ary Jesoa amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia mbola eo anivosika ny amin'ny evanjely no banjintsika dia mitantara ny nahatongavan'i Jesoa no ka i masindray Joseph dia azo lazaina fa izy no ivy ny tantara ny fahatongavana io ka isika siraray koa amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia ivy n'izany fahatongavana ho nofo izany fahatongavan'izay famozena zay fa indrindra moa andro sarotra iainantsika zao ka miandraandra famozena izao tontolo izao ka tahaka ny masindray Joseph sika raha mahay mandray an'i Jesoa ka mitondra an'i Jesoa amin'ny izao tontolo izao ary izay no asan'ny masindray Joseph ary izay koa no andrasana amintsika ary izay natao hoe noely ka izay indrindra ary ry kristianina ava malala nananjara toerana lehibe tamin'ny tantaram-pamozeny masindray Joseph sy andinika ny zanany Siprinisika fa araka vanitaona sy toetra sasany ahafahasika maka lesona avy amin'izay niainany masindray Joseph fa indrindra amin'izao atongotra ny fankalazana ny hoe ary ao anatin'izao fiainantsika ny sinoda fafito eto amin'ny diosesy zao samy mahafantatra isika fa mila famozena tokoa izao androsika izao araka ny nosoitasika teo mila miova ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana mba ho tontolo iainana ahitasika fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra araka ilay taratasy lineamenta eny am-pelantanasika ahoana no nandresan'ny masindray Joseph ny famozena mba ho modely ho antsika tokoa ary izy ohatra ny fiainantsika tsirairay avy ny fiainan'ny masindray Joseph sy Maria ary miditra tamin'ny fiainan'izy ireo ny famozen'Andriamanitra dia siza fa Jesoa asain'ny eglizy koa ary sika amin'izao mialohan'ny mely izao andinika ny fomba mety ampidirasika ary Jesoa eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fandinihana ny toetrany masindray Joseph lazainy ny evanjely mazava sara fa lehilahy marina ary azo itokisana izy io zany no ahafahasika mandray an'i Jesoa ary indrindra ahafahasika mitondra an'i Jesoa eo amin'ny fiainantsika ary izay mbola afarany ny afatry ny eveka voafarany teo ary efa naverimberiny matetika sy hoe miarena ny tsy misy eto amintsika sy hoe ny olomanga ny tsy misy sy hoe ny tsy manam-pahaizana ny tsy misy eto Madagasikara fa mahantra olony marina Madagasikara ka mila mianatra isika mila mijery ireo modely azo alaina amin'izany ka nisan'izany i masindray Joseph araky ny hitasika tamin'ny evanjely androany sy te hanala baraka any Maria izy ka nikasa ametraka azy mangingina nefa noho izay mahamarina azy izay amin'ny teny fransay moa midikany hoe marina honnête vrai juste responsable zay no mety azo andikana ny marina izay tokoa i masindray Joseph sy misy fitapitaka tahaka ny Natanaely izy izay natao ho lehilahy marina koa ka izay koa ry kristianina havana aoka andray an'ny Joseph ho modely tokoa isika mba ahafahasika mandray an'i Jesoa raha tiasika zany dia io toetra ny masindray Joseph io nahafahasika mankalaza ny noely ary mitondra an'i Jesoa ka hanova ny fifandraisasika izany hoe mila olona marina izao andro izao ary izay indrindra no ahafahasika mandresy an'ireny araky ny afatry ny eveka ireny fanapotehana amin'ny alalan'ny tambazotra ka manimba ny soatoavina sy ahitasi ny fivelarany maha-olona sy ny olona manontolo ary izay ihany koa ny ahafahasika manova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary raha marina isika araky ny voalaza teo honnête vrai juste responsable raha tiasika ary hitondra an'izay famozena zay eo amin'ny fiainantsika dia oka ho marina isika ho mahitsy ho azo itokisana sy mivadadika fa toka-pilana tahaka ny masindray Joseph ka amin'izao noely izao no fiomanana lehibe indrindra ahatonga izany famozena zany araky ny voalazany Isaia taminany ao amin'ny vaky teny voalohany antenaintsika fa aneo famantarana lehibe ho antsika Andriamanitra dia sy inona fa hiteraka zazalahy Virginie dia Masiny Maria misy lehibe no ankalazaisika amin'izao noely izao ka ao anatin'ny fivelomana ny fiainana ny fahamarina sy misy fitapitaka sy mivelona anatin'ny laingana ny
Jesoa fa fiainam-baovao noentin'i Jesoa ka nampiova ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Hitasika izany amin'ny hoe ireo mpiandro-ondry izay niretina miaraka amin'ny anjely, ary hitasika izany amin'ny alalany ireo mazy izay tonga solotena ny firenena rehetra, ary amin'ny alalan'ireo izay sopoka ka midera sy nanome voninahitra n'Andriamanitra. Mila n'izany sika amin'izao andro iainantsika izao, ka Noely ahatonga sika araky ny lazain'ny Papa hoe sy noariana ho nosy isika fa noariana ifamonjy, ifankatia, ary raha tisika ho sara no avy dia mila miara manorina an'izay ho avy izay sika, ary zany no ezaka ataosika amin'izao synody raha sika manontany izao. Mety anontany tokoa isika, ahoana moa no mety fandraisan'izany rehetra izany amin'ny lohevitra ny synody? Raha mivelona ny marina isika, mampanjaka ny rariny sy ny nisiny, ary manaza ny teny soatoavina malagasy izay tady ho potika noho ny mpitavazotra ty sy noho ny tsy fifanajana, ka amerina ny fihavanana kristianina ny malagasy, izany hoe sy petraka amin'ny ateriko-alao fa amin'ny alalan'ny fitiavana mamain-taona, dia manorina indray ny tranobe ombonina efa roboka isika, dia simina fa io tontolo iainana izay samy milaza isika, milaza miara-mahitsika fa simba tokoa. Mivelona ny lohevitra tokoa ary sika raha manao ny marina ary sy manapotika ny tontolo iainana, ka modely ho ansika ilay fiainan'ny Masinday Joseph, lehilahy marina Masinday Joseph. Voalaza sy amafisiny Masinday Paoly zany ao amin'ny vakiteny faharoa fa tena zanak'Andriamanitra tokoa i Jesoa, ary izy ny famonjena isika, ary tonga izy hamangy isika, ary io ny vaovao mahafaly izay zaraina amintsika zanak'Andriamanitra tonga olombelona ka eo anivosika. Ka izay no ankalazay isika amin'ny hoe io zanak'Andriamanitra tonga eto anivosika io, izy no mizara fahasoavana amintsika ka tonga sika ho velona ao amin'ny fiadanana. Raha mandinika isika ny fiainansika ry kristianina ava-malala izay lazaisika matetika fiainana mikorofana ao anatin'ny fahasahiranana, dia marina tokoa izany. Kanefa raha mandinika koa isika dia avy amintsika ny mahatonga an'izany fiainana mikorofana izany, avy amintsika ny mahatonga an'ireny tontolo iainana sy vokatry ny etraketraka ataosika, ary indrindra ny fampiasasika motro, ary izay no mahatonga sika milaza izay mandoro tanety, izay manao teviala dia mamono taranaka, fa izay mamboly kakazo mamelona taranaka, mamelona aina, manome aina. Ary dia izay ny fiainan'i Josefa sy Masiny Maria, ilay fiainan'ny fianakaviana masina tao Nazareta. Ka raha te handray an'i Jesoa tokoa ary sika dia oka ho raisika ho modely Josefa, ary izay niriny eglizy mialohan'izao Noely amin'izao alahady faefatra amin'ny fiaviana izao, hanana olo marina. Ka ny marina ho isika dia midika honnête, izany hoe mahizy tsara amin'ny fiainana, juste, marina, vrai, sisy fitapitaka, responsable, azo antoka. Ka ny loharan'izay dia ny conscience. Io zany tsy maintsy volena amintsika hanana conscience tokoa ny isika. Ny conscience voalaza eto dia tsy hoe ilay feno fieritreretana fotsiny, fa ny maizy azy ny tsirairay no atao hoe conscience. Ary raha nandinika tsara sika, mifesika ny Josefa ny manambara an'izay conscience zay, fofombadiny Maria, ary zay ny ao anatin'ny conscience, nefa misy fisehoana, nefa sy mbola nisy, sy mbola tanteraka ny fanambadiana, ka sahirana izy ny mandinika azy satria potika ny maizy azy, fofomadiny Maria fa sy mivady, nefa izy bevoka. Ka raha tsy nisy ny fanambaran'Andriamanitra dia very fanahy mbola velona i Masinday Joseph. Ka rehefa voalazany Andriamanitra taminy tena izy dia nampakariny ho vady i Masiny Maria. Izay ihany koa ny ilasika ny fisolovany fanahy masina amin'izao andro sarotra izao, ka mila vakoka isika mba hamelombelona ny conscience sika, ny tena mahasika sika. Ka raha piritra sika dia mivelona mampiritra, raha eveka sika dia mivelona mampiritra, raha dokotera sika dia mivelona madokotera, raha
velona asika dia mamivelona amin'ny mahampampivelona asika araka ny voalaza asika matetika no manao ohatra velona ho ansika hoe inona moa dikany sage-femme mampamelona ka raha sanatria izy sy mamelona fa mamono amin'ny alalan'ny fampirisina ny fanalanjaza sanatria dia potika ny maha izy azy ny conscience ka izay no mahatonga azy very fanahy-mbola velona ihany koa ary zay no manahirana ansika ka okary amin'izao noely izao ho tahaka ny masonday Joseph isika ametraka tsara ny conscience sika raha mpitondra mpanjakana ianao dia mivelona ny conscience-nao amin'ny fikarakarana ny adidinao amin'izay mahampitondra fanjakananao zay raha anao mpitondra fivavahana dia mivelona mahampitondra fivavahana anao raha anao ray tenakaviana reny tenakaviana ray aman-dreny dia ao anatin'izay raha zanaka ianao dia ao amin'izay conscience mazanaka izay no tsy maintsy ivelona asika ka izay indrindra na amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary na ny fifandraisasika samitsika na fifandraisasika amin'Andriamanitra dia loharano sy fototra lehibe io conscience io ary izay ny vocation napetraka Andriamanitra asika raha nilaza izy hoe ikarakara ikolokolo ny zavaboary anjaka fa sy anjakazaka ka very ny identité sika ary sy mandry ny conscience sika raha sy nanatanteraka izany ary izay ihany koa ny asa alohan'ny masonday Joseph raha nary izy fa bevoka ny fofombadiny mila marina isika amin'izao andro iainasika izao marina araka nilaza isika honnête responsable juste vrai ry Jesosy tompo eo anivonay ianao sy lavitra ianao fa miara-dalana aminay manambara ianao androany fa masonday Joseph ray mpitaizanao no modelinay raha tianay miahay andray ianao ka izanay azahoanay famonjena ary afanay mitondra izay famonjena zay koa amin'ny manodidina anay mety tsy ho hitana tanteraka izany fa olombelona amin'ireo lanitra izay ka mety ho lena mandeha tany ka mety ho solafaka mahatoky ny famindraponao sy ny fahasoavanao nefa zahay ary izany famindrapo sy fahasoavana izany any hanavaonay amin'izao noely izao ka ho marina izahay eo amin'ny fifandraisanay amin'ny zavaboary ny fifandraisanay samby izahay ary ny fifandraisanay amin'Andriamanitra rainay ka hiditra amin'ny fankalazana noely izahay ka ho noely mitondra fiadanana sy fahasoavana ho anay tokoa ny izao noely izao masonday Joseph mivavao anay mivavao amin'ny fianakaviana fa indrindra fianakaviana maro no misitra olana amin'izao fotoana izao inganenao mivavaka ho an'ny fianakaviana ka ho eglizy kely tokoa ny fianakaviana Israely ka ahay andrain'i Jesosy aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha nolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramaksson eto amin'ny radio Fania. Sun.
Maria.